avahany antsinanana azo lazaina fa halavitra tokoa ny betlehema dia misy andian'olona manam-pahalalana mpandinika ary mahay mijery ny kintana sy ny lanitra dia ny mahagy izany. Mahaky telo lahy mitaingina rameva manao fitafiana miavaka miaro amin'ny hafanana no mifanjohy ary mitohy an-trano manovy izay fahalalana efa ananany mikasika ny tontolo manodidina azy ireo. Fitaovana miavaka no ampiasain'izy ireo amin'izany. Fitaovana mahita ny alavitra sy ny pitsony indrindra ka ilaina fahaizana manokana mba hahafahana manaraka sy mampifandray ny firafitry ny kintana eny amin'ny habakabaka sy ny tranga ety an-tany. Indray alina raha mijery ny lanitra toy ny fanaony ireto mahagy ireto dia taitra ny mahagy fahatelo ary nanaitra ireto sy namany roa lahy. Hitanareo koa ve ity zavatra hitako itsy ry zareo? Fa misy inona? Hoy ny mahagy faharoa tamin'izy ireo. Jereo anery e! Sady manondro ny misy ilay kintana izy. Jereo fa misy an'ilay kintana lehibe sady mazava noho ny rehetra io. Andraso tokoa e! Hoy ilay mahagy faharoa. Dia samy mijery tany izy ireo ary ny fampijery. Tsy ilay kintana manambara ny fahaterahana mpanjaka lehibe ve io? Hoy an-trano ilay mahagy fahatelo. Dia niverina nijery izany izy ary samy resy lahatra fa tena ina kintana tokoa io. Tena izy marina io! Hoy ilay mahagy lehibe. Andeha isika hiomana avy hatrany ka hanamboatra fanomezana atolotra sy arabantsika ny mpanjaka. Hoy an-trano izy. Ary andeha hanainga avy hatrany fa andro maromaro sika vao ho tonga eny. Ary rehefa teraka Jesoa tao a Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka dia indrety fa tonga tany Jerosalema ihany koa ireto mahagy. Mifanaretsaka, gaga sy variana ny olona lalovan'izy telo ny rahalahy mahita izato fianjaika miavaka tokoa. Liana tokoa satria tsy mahazatra ny mponina ny fandalovana ireto vahiny ireto izay mizotra tongotra ho any amin'ny lapan'ny mpanjaka avy hatrany. Tonga ary tafiditra izy ireo ka nanontany miaramila mpiambina iray ilay mahagy lehibe manao hoe: Aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Fa nahita ny kintany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohoka eo anatrehany. Taitra sady gaga ilay mpiambina, toa miororo. Andraso vetivety eto azafady indrindra. Sady rifatra izy hiazakazaka ho any amin'ny Heroda mpanjaka, ilay mpanjaka tsy zoviana mirehetra ny asiahany. Ary noho ny hen'ny Heroda mpanjaka ilay fanontaniana dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Vinitra ny endriny, toa tsy mino. Iza ary izany mitetika ny androdana ka haka ny fanjakako ka mitony tena ho mpanjaka izany. Hoy izy aneritreritra. Aleovoriana avy hatrany ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna rehetra anontaniana ny zava-misy fa tsy maintsy mahalala ary milaza amiko ny marina ireo raha tsy te hahita izany atao hoe mpanjaka Heroda. Voronlanina ny rehetra, teo daholo ireo nantsona. Voreto ny loka ianareo, na ny mpisorona na ny mpanora-dalàna, mila valiteny mazava aho. Hoy izy amin'ny feo entitra. Aiza moa no ahaterahan'i Kristy? Mangina, tsy hainonana feo faran'izay kely aza tao amin'ny efitra fivoriana. Ao Betlehema ny Jodia.
hoy ny ray tamin'ireo amin'ny femiezaka ho tony sady mamadika ny boky eo an-tanany. Fa izao no voasoratry ny mpaminany hoy izy manohy. Ary ianao ry Betlehema, tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Nandinika azy tsara ny mpanjaka ka hoy izy avy eo. Henoko izay, antsoe ary eto aty ireo magy, fa mila miresaka amin'izy ireo mangingina. Dia tonga ireto magy ary fotoran'ny mpanjaka fatratra tamin'izay andro nisehon'ilay kintana. Rehefa vita ny dinika fiaonana izay tao anaty tsikitsiky sy hafaliana teo amin'ireo magy sy ny mpanjaka, dia naniraka azy ireo akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha, fitohy tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko, mba hakanesako any koa iakohako eo anatrehany. Dia lasa ireto magy ary indro hatrany ilay kintana hitany teny Antsinanana mialoha azy ireo. Faly sy mirana hatrany tokoa niendrika izy ireo manaraka ilay kintana andro aman'alina, mandra-pijanona teo ambonin'ny tranon'omby iray. Somary nisalasala ihany izy telo ny rahalahy, mahita fa eo ambonin'ny tranon'omby tokoa no mijanona ilay kintana mpitarika. Gaga ihany izy ireo ary mifampijery. Mpanjaka lehibe, fa teraka ato tranon'omby, andao hidintsika, hoy ilay magy lehibe. fa efa maika tokoa ao ny ahitany marina, indrindra moa izany mpanjaka lehibe izany. Rehefa tafiditra izy ireo dia indreo tokoa zazakely sy Maria reniny ary Josefa no hitany. Mpanjaka lehibe, hoy izy any an-tsainy sady miakohaka mitsoaka azy izy telo mirahalahy. tompoko, misy fanomezana avy aminay ireto, hoy ilay magy lehibe. atolotrahy ny mpanjaka. Sady manokatra ny fitehirizan-drakiny avy izy telo mirahalahy ary manolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary ny ora. Rehefa izany dia nitoy ny tafatafan'izy ireo. Maraina ny andro ary mivonona ny ainga ry zareo. Asy ianareo fa aleo isika tsy miverina intsony any amin'ny Heroda, hoy magy fahatelo tamin'ireto namany. tohanako izany teninao izany, fa izany mihitsy aza ny nofoko alina. hoy ilay magy faharoa. Hainao koa na raha ilay torohevitra avy amin'Andriamanitra ny tsy hiverina any amin'ny Heroda. Samy tapaka ny hevitra fa lalana hafa no andehanana ody ho any amin'ny fonenany rehefa avy nitodika nanompo maso farany tany amin'ilay tranon'omby. Tena marina tokoa fa nahita mpanjaka lehibe isika. Sady mitsika izy. Eny, io ilay mpanjaka efa nolazain'Andriamanitra, dia ilay Mesia. Dia lasa izy telo mirahalahy.